misaotrana tsy misaraka aminay fa manaraka hatrany ny zanam-pandaharana meteo amin'izao alina izao manolotra ny arahaba sy ny fireretsoa atsika tsirairay indray ary andao ary ny sara zava-mizanabolana vetrany no oentsika anomboana ny fiarany amin'ny akapobeny aloha dia mbola ny tsindry ny atmosfera ambany hatrany mamaritra mety tetiny andro eto Madagasikara vokatra izay dia saika mbola gaingaina hatrany aloha zany ny andro raha ho amin'ny rapitso izay ny tolakandro kosa dia vinavinaina mety isitraka orana ny any amin'iny morontsiraka avaratra andrefan'ny Madagasikara iny torak'izay ihany koa isika eto amin'ny fatriny avoatany sy any amin'ny morontsiraka atsimo atsinanan'ny Madagasikara iny fa amin'ny alakamisy anoandro zareo na ny zoma no hipetraka tsikelikely indray ny tsipan'ny alizay eto Madagasikara vokatra izay ary dia saika isitraka orana indray ny aty amin'ny morontsiraka atsinanan'ny Madagasikara aty ho atsika eto amin'ny fatriny avoatany sy nilana atsinanan'ny avoatany indrindra moa dia andrahoana amin'ny akapobeny izay mety rahana herika indraindray zany hoe somary anopy volonandro rinina kely indray zany tsika manomboka amin'ny alakamisy makany amin'ny farany herinandro any andao ary ho jerentsika ny mety hotetry ny andro ho amin'ny rapitso maraina azo orana tandrifin-drahona aloha ny aty amin'ny morontsiraky Sofia sy fatry Boeny iny ny aty amin'ny fatry Vatovavafito Vonany sy atsimo atsinanana ihany koa dia azo an'izay orana tandrifin-drahona izay andrahoana amin'ny akapobe fa hisava miandalana ihany rehefa misandratrandro ny aty amin'ny fatra Analanjorofo atsinanana ny tany iray manontolo mihitatra hatrany amin'ny fatra Anosy iny mihitsy izay rahona vao maraina izay fa raha ho an'ny tolakandro kosa indray dia sitraka orana hoy ateo ny any amin'ny morontsiraka avaratra andrefan'ny Madagasikara iny zany hoe mifatry Diana Sofia ary Boeny dia azo rambaratra fa somary maka endrika tandrifin-drahona izay orana izay ho atsika atao amin'ny fatriny avoatany sy any amin'ny ilana atsinanana iny zany hoe fatra Atsinanana na Analamanga Itasy Vakina Karatra Amorony Mania Otomatsiatra mihitatra hatrany Orombe Vatovavafito Vonany atsimo atsinanana ary Taolanaro mihitsy ary izay orana tandrifin-drahona izay mitapany avaratra ny faritra Anosy ihany koa dia vinavinaina isitraka izay orana tandrifin-drahona izay ho atsika any amin'ny morontsiraky fatra Savasy Analanjorofo iny kosa dia anorana malefaka amin'ny akapobeny ny faritra sisa rehetra moa dia homaina ny andro amin'ny akapobeny fa raha ho an'ny maripana voatombatombana zao ho amin'ny rapitso maraina dia manodidina eo amin'ny 5.0 degré celsius eo ny aty amin'ny fatry Vakina Karatra 8.0 ny Antananarivo ary 6.0 degré kosa ho an'ny Fianarantsoa raraka ny vinavina teo dia hidina miandalana izy io manomboka amin'ny alakamisy na zoma any makany amin'ny farany herinandro morontsiraka sy ny revoparita moa dia eo anelanelan'ny 2.20 ka hatramin'ny 9.20 degré celsius eo fa raha ho an'ny tolakandro kosa indray ary dia saika afanatrany aloha ho an'ny rapitso izay manerana ny Madagasikara zany hoe ny eto amin'ny fatriny avoatany zao dia manodidina eo amin'ny 9.20 ka hatramin'ny 7.20 degré celsius eo fa higaingaina be kosa ny masoandro any amin'iny manodidina ny fatry mena be iny zany any Morondava any zao ananika amin'ny 4.30 degré celsius torak'izay ihany koa any Mahevatanana sy Antsohihy ary any Diana any dia ananika izay 4.30 degré celsius izay andao ary ho jerentsika indray ny mety hotetry ny andro andreto firenendehibe sy nosy kely ivelan'ny Madagasikara ireto saika homaina avokoa aloha manerana ny any Paris Milan Johannesburg Nairobi ary Bangkok fa raha ho an'ireo nosy kely ivelan'ny Madagasikara kosa indray dia azo rambaratra aloha ny any Comoro any raha anorana malefaka kosa zany ho an'ny Seychelles homaina tanteraka kosa ny andro somary misava kely indray zany aloha ny andro ho an'ny Maurice sy La Réunion raha avy nisitraka oram-baratra izy ireo tao anatin'ny andro vitsivitsy izay dia izay raha tompoko lasy tompoko vavy aloha no afaka natolotra fa dia misaotra anao nanaraka anay hatramin'ny farany raha tsy naharaka hatrany am-piandohana moa ianao dia manome fotoananao ao amin'ny page Facebook Meteo Madagasikara sy ao amin'ny YouTube Meteo Madagasikara hatrany mametraka ny veloma ho amin'ny manaraka indray ary veloma tompoko.